lakina ny 7 ny volana avril taona 2024 miarahaba tompoko lahy finaritra tompoko vavy faly mandroso tokantranonao indray ny fandarana libre antenne amity atoandro ity mandeha ny raharam-pirenena mandeha ny fiainam-pirenena betsaka amin'ny vaovao azo resahana indrindra fa ny politika ny eo amin'ny atao hoe toe-karena kadiana an'asa vahiny isika ho an'ny anio efa fahitanareo eny amin'ny tambajotra eny amin'ny fahitalavitra rahavavy eny ny vahintsika ho an'ny anio dia tsy iza fa Andriamatoa Bearnerina Marcelin izay mitarika ny mitarika ny atao hoe lideran'ny politika patrioty zay ngamba ny faly mandray anao voaloha tompoko izay eto amin'ny gazety Basivava fandarana libre antenne. Ya dia mikafaliana koa zany ny arabananao sy arabana ny pijery manaraka n'izao fandarana zao. Eny ary tompoko tonga ngamba dia iresakitsika satria tena betsaka ny zavatra azo resahana Andriamatoa Bearnerina Marcelin momba ny ianao hita eny amin'ny fanionkevitra eny momba ny resaka hoe malagasy mbola tokony ho resahana ve zany amin'izao atao hoe taonjato faha 2020 fivavahana efa miparitaka etsy sy eroa ny atao hoe kristianina elakitsiny ny eto amintsika zao dia misy ny kristianisme misy ny atao hoe musulman elakitsiny tompoko fa tsy fankalana zany fa firesahana fa zao nefany hita ihany koa nareo atao hoe malagasy tsy le malagasy raha ny tiako tenenina fa le gasigasy zany aloha zay fa nahazahoan'olona azy gasigasy tatoaty hita somary voatra ihany koa nisy ny atao hoe fahitana couverture nareo maromaro. Ya misaotra betsaka aminao zay fanontaniana zay tsara fipetraka zay eo amin'ny resaka fivizana ny fiverenana ny Andoharano zany tsika amin'izao fotoana zao ary tsy tsika malagasy rery fa ny firenena manerina n'izao tontolo zao indrindra aty Afrika ireo zay voazanaka dia miverina any Andoharano. Inona ny atao hoe miverina any Andoharano? Dia miverina any amin'ilay fomban-drazana, miverina mifandray amin'ny razana, miverina mifandray amin'ny natiora, miverina mifandray amin'ny fahalalana zay niainan'ny Ntaolo. Satria ny antony dia tsotra, raha atsiaro zao tsika hoe tena ambivadika dia tsy misy maka tamin'ny andron'ny Ntaolo. Tsika nefa amin'izao fotoana zao mivoy sy mitaky ny isian'ny fandriampahalemana manerana ny Madagasikara satria tsy mandry fahalemana ny tany. Zany zavatra zany nefa tsy tonga ho azy teo amin'ny Ntaolo zany hoe tena ambivadika tsisy maka zany fa nipetraka ny kolotsaina, nipetraka ny soatoavina zay namolavola ny olona ho lasa olombanona azo itokisana sy fampatoky teo amin'ny fiarahamonina. Resako tokoa makasika ny resaka mahagasy, ny resaka vintana izay anisan'ny fahalalana nananan'ny gasy ny fahaizana ny tonon'andro sy ny tonombintana. Inona ny antony? Amin'ny alalan'izany no ahafantarana ny olona anankiray ohatra hoe mombamomba azy azo fantarana mialoha ny ataontsika hoe 80 na 70 na 80 isan-jato ny ho avin'ilay olona. Amin'ny alalan'izay fomba mampanao zay. Rehefa hitan'ny mpanjanaka nefa zany fahaizan'ny malagasy zany ary ny malagasy tena mahay dia zavatra nampidiriny mpanjanaka voalohany teto ny tany amin'ny taona 1800 tany dia ny fivavahana kristianina. Za tsy kontra ny fivavahana fa ilay tanjo natao ambadika ilay fivavahana dia diabolize na hoe namadika ilay fomban-drazana nilazainy zareo fa asan'ny devoly. Kanefa ny ao ambadika izay mikimaky zay dia mba hatonga nylay vahoaka malagasy hankahala ny kolotsainy, hankahala ny soatoaviny. Ohatrany ahoana zany hoe diabolizena zany, ohatrany ahoana zany le zavatra ohatra kely. Ohatrany hoe navadika hoe finonom-poana.
navadika hoe asan'ny devoly hoe fanompontsampy fanaovana asan'ny devoly a ny fijerena vintana ohatra ohatra amin'ny réseaux sociaux de maro ny olona maneho hevitra an'izany a ny contre lay zavatra zay teneniko mahakasika ny resaka vintana za zavatra zany nefa raha jerentsika ny fahalalana zany a misy a sept dimension manomboka amin'ny première dimension hatrany amin'ny septième dimension de io fahalalana mahakasika ny tononandro sy ny tonombitana io a any amin'ny cinquième dimension ny misy azy zany hoe efa ataontsika hoe ambony zany de ny resaka religion nefa ny resaka fivavahana rehefa jerena amin'ny filaharany dimension iny any amin'ny troisième dimension ny misy azy zany hoe naverina any farany ambany any zany a lay le gasy ina le tanjona am'le fivavahana lasa mandeha ho azy daholo ty zavatra rehetrarehetra ty atao mandeha ho azy lasa ohatrany hoe Andriamanitra kely zany le olombelona ohatra zao miteny ohatra zao hoe fadiko soa io toerana io a ve miresaka zao tsika hoe tritriva ohatra fadiko soa io aminay zany tsy mandeha ho azy zany tsisy zany fadiko soa any de efa nisy paster nge nitondra kisoa teo atritriva paster de nanao ny nefarana navadiky le vazimba nitareny nataony nitodika tany erina tany navita namerina ny lohany ve le fivavahana tsy navita lasa ohatra mandeha ho azy zany le fiainana tsisy fitsipika tsisy ninninina kanefa fahendrena nanantolo zany ary any amin'ny cinquième dimension ny toerana misy azy de zay ny mahatonga ana am'izao fotoana zao mivoy an'le izy mba hiverena n'lay état de conscience ny gasy a ho any am'le cinquième dimension fa tsy ho raikitra eto amin'ny troisième dimension na deuxième dimension eto hoe zavatra rehetra nga mandeha ho azy io a tsisy dikany io a zay tiako anaovana anazy io a tsy zay tsy zay ohatrany hoe ny fahotanao rehetrarehetra de efa nentina teo ambony azy fijaliana efa voavela ny eliko ao de manao zay tiany songe le olona sanatry ny vava zay aloha ny tonga anatansaiko hoe sady zavatra gravy hita eo fiarahamonina de ny ray lasa manambady zanaka zavatra mamofady ohatra zany am'izao moa malaza le resaka hoe lesbienne sy ny ty LGBT ty nefa zavatra voarara ao anatin'ny baiboly fa ny kristianina eny nge no manao zany tsy resaka fanaratsiana zany fa zavatra misy zany de tsy zay anefa ilay fahalalan'ny taolo tsy zay le niveau de conscience ny taolo fa ny taolo de fa any amin'ny cinquième dimension ny niveau de conscience de tsika zany am'izao famarony olona manaraka anay eo amin'ny réseaux sociaux eo de atsapana hoe fa manina le olona marobe manaraka de satria voajanahary ao aminy le izy de mora raisiny ary de maro reo manaraka ary de maro milena makasika ty resaka hoe fombandrazana ty nasanaty zany maro ianareo natao hoe mpitsabo hoe mpijery tonombitany tsy efa mivadika somary business ve izy io andriamatao maro fiainana amin'ny zavatra rehetrarehetra moa business dolo ny anarany rehefa misy vola ary eto amin'ny tany sy ny firenena angamba vitsy zany zavatra tsisy vola zany tena mialatsiny raha miteny an'ity fa na ny fanjakana raha manamboatra WC public gabone-bahoaka te andoavam-bola ronjato mipipi ao ina ny anaran'izany business zany business zany ka ny raha ohatra zany n'olona zao hijery vintana ty amiko hoe mba jereo ty vintako ty de ozy za hoe misy hasina omenao ana satria za anao ny asanao tokony asanao nge mijery an'iny raha hainao iny de jereo fa tsy hainao le izy de manatana olona manampaizana makasika le izy anao de za koro tsy hoe tsy asa mpanjakana io ataoko fa asa privé de ozy hoe misy asina alohanao ty amiko mandoa 20 000 ariary anao na 40 000 ariary anao arakaraka zay besoin-nao eo za mila le en détail mihitsy
za mila fantatra daholo ny makasika ny kolerako, makasika ny ina ny elementko, rano sa tany sa afo sa rivotra, ilaiko daholo ny amin'ny tsiprieny, olona ohatrinao na ny tokony vadiko, asa ohatrinao na ny tokony ataoko, mila amin'ny tsiprieny izy bon mandoa 40 000 ariary ianao business zany tonga de fa resao ihany ary aloha le mombanao mombany atao fitsabonao ary satria tafiditra am'izay antsika fitsaboko zany antaninao moa zay fa tsy de zay loatra moa zavatra alao tonga de fana satria ho resako any le izy ny fitsaboko zany iresako any am'le resaka dimension ny fitsaboko zany manomboka eo amin'ny 5e dimension 6e dimension 5e dimension ho an'ny mahafantatra ny dimension zany mahatakatra an'izay de inona tiako tenena am'izany ny fitsaboko zany sans frontière zay ny tena marina sans frontière za eto Madagasikara afaka mitsabola any Amerikany any Eropa efa misy efa be de be afaka mitsabola lavitra zany tsy mihetsika eto satria ny zavatra miasa ao anatin'ny fitsabona zany de efa resaka énergie efa resaka fréquence efa resaka connexion ny zavatra rehetrarehetra zany dia énergie de l'énergie manana fréquence ohatrany mitady ondina radio ny radio tsy haiko ina zao ny radio azo resitsika ohatra de tiatrano ange anao mitady ondina le radio ohatra hoe 93.4 ohatra le fréquence le radio de totrano ianao mitady zay le tompony zay de aty atrano anao mitady an'iny fa tsy mandeha any amin'ny studio any nandeha an-tany hoe afiry kay ny ananareo ny fréquence nareo tsy any anao manontany an'izy fa aty a distance aty anao de mitady an'izy amy radionao de rehefa hitanao le 93.4 de mandeha ny radionao de ohatran'izay le fitsabokolo efa ela nanaovako zany fa za tsy de tia manao publicité fa ny olona mahafantatra anazy zany any amy faritany any amy région any de tonga de mantsofony allo bienvenue masina misy marary ato aminay ato zao ny anarany zao ny anarany reniny satria zay ny ilaiko de zao ny date de naissance-any de lefandreo de consulteko le de jereko de bon zao ny zavatra ataotsika amin'ny andro ohatran'izao tsika manao lizy amy lera ohatran'izao ena zany misy andro misy lera fitsabona afaka ataoko daholo zany fa ny anahy tsy skidy ohatran'le mahazatra mampiasa karatra sy ny tariny iny tsy zay ny anahy ary ina ty amy tananao ty ty manjaka be ny tany ty manjaka be ny tany ty de ny anahy zany tsy le mpiskidy le mijery karatra sy ny tariny tsy reniny anahy fa ny anahy vao miresaka amboko anao amy telefona de ina jereko voalohany lera hoe amfiry zao de mijery masoandro de tadiko hoe andro zao de am'izao lera zao inona ny vintana mandalo eo de inona ty lera ty de za tonga de miresaka am'le olona hoe ny aretinao ohatran'izao zao de zao ny zavatra tokony ataotsika any tokony tonga de fantatrao zany le izy io ihany tonga de fa fantatra ka io ihany tonga de fantatra fa tsy mila hoe mandavy-karatra mijery mandahatra voana ina izy ty voana madiro tsy manao an'izany sody mba zany hoe tsy manao an'izany le tiany kristianinao tenenina hoe de asa devoly le ataonareo zany satria lasa ohatrany hoe fifaninana amin'Andriamanitra ve zany tsika am'zany ataon'izay tsy fifananana amin'Andriamanitra zany tsy fifananana amin'Andriamanitra zany fa ny fahalalana misy étapeny izy le teneniko teo hoe ny fahalalana de misy 7 dimension de ho an'olona any amy 3e dimension zany misy anazy de zay ny fijeriny zay fahalalana zay azonao fa izay fahalalana zay de netsona hoe izay fahalalana zay netsona hoe science mystique azonao de le fijerena lera amin'ny teny arabo izy hoe ilmu saanty zany hoe fahaizana momba ny lera hoe ilera zany misy dikany daholo gasy ange maheno zany ilera rehetrarehetra misy dika hoe maneno koa mangirangatsy mitatao vovonana misy dikany daholo ange zany amy gasy zany misy dikany daholo de zay le ampiasaina amle manao le skidy tsy mira ninoninona de bajareo aloha no avy Madagasikara aloha zany hoe ohatrany ahoana zany rano Madagasikara amy tontolo vitana ve ohatrany ahoana ny vitana Madagasikara zany efa nresako teo efa nresako teo amy réseaux sociaux de antaninao le izy de resako amin'ny astrologie
universel de Madagasikara de mitondra ny renibintana alikaosy sagittaire. Tsy afaka manao le calculette fa lavabe fa tonga de teneniko fotsiny izy. De ny zanabintana alimizana balance. Madagasikara ray manontolo Madagasikara ray manontolo tsy afaka azavaina amin'ny Ciprian zany fa amin'ny kapobeny fa ny astrologue raha mahavoafehy tsara ny fahaizany izy de afaka manamarina zay de afaka mandiso koa izy. Madagasikara zany de mitondra ny renibintana alikaosy. Alakosy io tena alakosy sagittaire zany de mitondra ny zanabintana adimizana balance. Le adimizana ty zany tonga de meko atsika le azontsika atao porofo 14 octobre 1958 ny date de naissance ny premier république. De jerenareo io vintana teo io fa vintana balance. Vintana balance. De Madagasikara zany renibintana anatin'ny masoandro alakosy sagittaire, zanabintana ao anatin'ny volana balance alimizana. Zay zany vintana ny Madagasikara. Madagasikara zany manana hoavy mamiratra tena mamiratra fa le mpitondra azy no tsy mety ny fanaraka am'le vintany Madagasikara satria zany vintana alikaosy zany zany tsy azonao fehezina zany izy tia libre tia manao ny sitrapony tia manao zay zavatra mahasoa anazy zany tsy tokony fefezana. Io le famepezana ataony mpitondra ny fanehoan-kevitra io zany sy ireo mpitolona le mitaky fanovandravitra io zany tsy tokony ataon'ny mpitondra io. Efa niteny kosa ny ministera tamin'ny communiqué nataony hoe tamin'ny hery vao mivoaka hoe mahalalaka ny fanehoan-kevitra. Ka ohatran'izay foana nge nataony Rajoelina Rajoelina nge natonga ny 15 demokrasia Ambohijatovo nge mba hisin'ny fahalalan-kevitra fa rehefa avy izy navadika jardin botanike de lasa ny fefenao anaty anao le tsangambatony nasiany sary vorona nge dika inona re sary vorona be reny tsy satria tsika malagasy tsika hoe re marina malasa saiko mampanao gazety moa zany de mahita eto tsara soatra Ambohijatovo mba inanina me Andriamatoa Marcel tena mba dika any amy zareo any amy société secrète any amin'ny ina sy ty le fikambanana miafina reny zany ro mahalala an'ireny fa za tsy de mbola tsy fotoanany développé secret ndreny zao. Hitanao le misy le vorona sarina omby ohatra sarina omby bengezambe any Majunga iny ireo sarina olona zay franc-maçon atao mitsangam-bato amy rond-point reny hitanao reny kisarisary reny zany reny tsangatsangam-bato reny zany misy dikany daholo reny hoe lalana zao misy dikany daholo reny amin'ny fikambanana miafina amin'ny société secrète fa mbola tsy fotoanany développé an'izay zao. Tsika sa ianao ono Andriamatoa Bearnirina Marcelin tsy tena le anarana tsika fa hoe société secrète nresahanao inona no idirana misy dika lalina ve io amin'ny fiainam-pirenena satria de tena resa be izy tatoato tamin'ny Randro Lasa iny resa be mba afaka resahana kely ve hoe ialako tsiny tompoko hoe ny mpitondra atsika de efa nampiseho carrière Pabe-Maso fa kristianina izy ny faratampony moa zany tiako resahany eo kristianina izy ialako tsiny ny teny mpiandry ngambany izy raha tsy diso tena amina toerana anankiray zay nefa tatoato na be resaka ny hoe misy société secrète eto Madagasikara tonga eto ohatrohatran'izany zany ahoana ny fijerinareo malagasy mpanao politika ihany koa. Société secrète zany tsy vao zao ny natongavany. Société secrète zany efa ny ampanjaka Andrianampoinimerina nefa membre tao anatin'ny société secrète voalohany fa tsy avoaka moa zany secret zany fa ny radama voalohany no tena nandeha nianatra tany an'Angleterre zany hoe niditra tany anatin'ny lozy moa zany nianatra de niverina avy any izy de izy nanao an'iny fananimbohitra nanerana ny Madagasikara iny zay nitohanany ny anglisy aratafika ara-pitaovy-bedina sy arabola zany hoe tany amy taona 1815 tany
niady ngamba raha tsy diso fitadidiako a nomboka 1816 na 1817 niady zay nitarita ny radama nanafika ny fanjakana ray amanontolo tany zany efa teto ny société secrète fa tsy hoe vao zao fa ama secrétiazy zay ama fikambanana miafina azy zay a de vitsy ny mahafantatra azy raha tsy olona mpanao fikarohana mpanao investigation ohatranay reto zany zay vao mahafantatra za mianatra momba ny resaka société secrète a maro karazana société secrète a manerana zao tontolo zao ary mizara roa reo misy ny antsoina hoe rite écossais zay rite frantsay de misy ny antsoina hoe rite yorka zay rite anglisy fa samy société secrète reo tsy dirako lalina zany makasika an'iny fa fantaninao de hoe am'izao izy a lasa nagagana zany a tamin'ny androna zoranymampianina de niseho vahoaka reo de am'izao fotoanany fitondrana fanavoazana zao koa de miseho vahoaka reo nefa zavatra tsy fataony zareo zany ama secrète azy ama secrète azy de miseho vahoaka de am'izao zany tonga de fantatra daholy hoe izy aby zareo le franc-maçon alatsina tafatonina le anarana satria nareo efa niseho vahoaka donc zany tsy mampaninana na manonana le anarana fa zavatra matetika zany ampangain'ny olona zany indrindra ny kristianina tena mipanga mihitsy ny société secrète hoe mpanao pacte satanika luciférien sisisisisisy ohatran'izay zany le fiampangana zay mahazo de malina ny olona zany ny tia fantatra foana hoe ao anatin'ny fikambanana miafina ve ny mpitondra sa tsy ao anatiny zay indrindra raha natsiarotsika tamin'ny andro ny fifidianana Jean-Louis Robinson ngamba tam'izay nifaninana tamin'ny era-jonary-mampianina 2013 tany zany de napetraka tamindreo mihitsy question io raha tsy diso ny fitadidiako de malinany vahoaka zany mahafantatra io ao anatiny le fikambanana miafina le mpitondra sa tsy ao anatiny de am'izao tsika miteny zao zany a nandritra ty herinandro ty a de misy lehibe ny Grand Orient de France tonga eto de lasa resa be hoe koraisiny Andriamatofilo sa tsy ho raisiny de misy amy réseaux sociaux mi hoe tsy nandray anazy izy zay misy le resaka tsy nandray anazy izy de zany zavatra zany a mampiaya ihany satria manino ny gazety Africa Intelligence tamin'ny 23 na 26 mars 2026 de namoaka article makasika ny franc-maçon eto Madagasikara de nilazany hoe rehefa taorina ny fiongana ny fitonana rajoelina ho izy a dia nanomboka nahazo aina ny franc-maçon ao Madagasikara misy dikangeza be zany zany midika zany hoe voafehy andrajoelona fa zany zareo teo aloha le am'le article zany a rafarava zany fitonana rajoelona de nanana problème zareo tanatin'ny fotoana foy satria rajoelona zany a anatin'ny fikambanana miafina de nanana problème zareo a rehefa ny équipe-ndrajoelona zany sy ny franc-maçon zany nanana problème tao anatin'ny fotoana foy afaka mamaky an'io mako tsika de rehefa tonga zany fitondrana fanavozana de niteneniny hoe nanomboka nahazo aina nanomboka nahazo aina indray ny franc-maçon ao Madagasikara midika zavatra ngeza be zay satria matoa zany le franc-maçon nanomboka nahazo aina de misy zany reo mpitondra ao anatiny zao fitondrana zao ao anatin'lay franc-maçon za tsy afaka anona ny anarana
fa mety fatafatatra fantatra io ka antanke hoe zay mpanao fikarohana sady eto nge isa moa tsika tsy manontany zavatra amin'ny intelligence artificielle ohatra hoe chat GPT zao no betsaka mampiasa betsaka mihitsy de afaka mijery amy chat GPT ao anao ataonao ny teny frantsay na ataonao teny gasy hoe mba omeo ana ny olona ao anatin'ny fitondrana mpikambana ao amin'ny réseau franc-maçon le tena exact mihitsy fa aza atao le à peu près de avoakany io de maro re olona anatin'ny fitondrana amizao tsika miteny zao anatiny za tsy afaka anonona anarany fa anatiny de ifa tongavany lehibeny Grand Orient de France eto io zany le frantsay io misy dikany ngengeza be io tena misy dikany ngeza be io officiel ve zany ny visite reny sa hoe tsy fantatry moa la officiel io na tsy officiel fa secret manko izy batao monsieur Gazet ka tsy secret tsony izy tsy officiel fa tena officiel io fitsidiana io tena officiel io tena officiel io ary tsy zaho koa nge namoaka zany fa Africa Intelligence any indro namoaka ny voalohany tamin'ny 23 mars ao tsy haiko zany 23 mars na 26 ray am'izay daty zay tena navoakany mihitsy hoe nanomboka nazo aina ny franc-maçon ao Madagasikara misy dikany ngeza be zay de raha tia fantatra zany tsika vahoaka hoe ao anatiny ve ireo mpitondratsika za tsy hanona anarano tsy hanondro olona ray fa ireo mpitondratsika de antanio ny chat GPT de mahazo ny valiny ianao raha ohatra ianao izy anao hoe tsy haiko le formule antanina ny chat monsieur Bernard Marcelin fa mba meo ana de mandroaka amin'ny WhatsApp keo na amin'ny zay mampafantatra numéro de ameko anareo le formule fa tonga de avoakany eo ny liste avoakany edolo liste manomboka amin'ny rajoelina avoakany ireo karana avoakany ireo gasy ao anatin'ny fitondrana amizao fotoana misy olona tsy apozinao fa anaty liste ary chat GPT tonga de mamaly mihitsy hoe sans inventer tsy ninventer koa ozy izy fa marina io exact io zany mety azo tany amy site source hafa de manana source zany izy matoa izy masa mamoaka an'iny de mipréciseny mihitsy hoe sans inventer tsy ninventer koa ozy izy fa marina io inona zany natao hoe voka-dratsiny inona voka-tsoa raha za zany mba te hiditra ao anatin'ny liste inona voka-tsoa mba mety ho azo koa andriamatoa be Arnirina Marcelin inona voka-dratsy ho amin'ny firenena hatram'izay zany de mibaiko à l'ombre ny fitondrana foana ny société secrète Madagasikara ny resantsika any fa tsika tsy resaka ny any velany any mibaiko à l'ombre inona amizay ny olana nanomboka tamin'ny 1972 nefa nisy tolona teto Madagasikara hatramin'ny 25 septembre 2025 fa mitovy foana ny zavatra izay ny verimbeny tsy ny olona ny tolona no lasa mpitondra fa ny olona tsy ny tolona no lasa mpitondra teteny zany ianao hoe colonel Michael tsy mpitolona teteny zany ianao hoe colonel Michael tsy mpitolona amiko ny atao hoe mpitolona dia civil zay namolavola an'lay tolom-bahoaka ary ny afara tamin'ny fandresena ianao tao anatiny satria efa eladela ianao no niady an'izay zany nanomboka an'izany taona 2020 tadidiko tsara mihitsy ohatrany anaty désert zay ianao manao direct teo amin'ny ary te misaotra anao nametraka zay tonga de tonga ohatsy ako teo amin'ny vavadiny avoloa ny videoko voalohany ny 9 février andro alahady taona 2020 tsarona tsara mihitsy zay tsaroko tsara misy mémoire nazara matsara an'izay mihitsy hoe tadidiko mihitsy de tam'izany anisany teny hoe mba saty rangaty izy zany de tonga de teneniko eto ny vitana sy ny any satria za rehefa manao zavatra za tsy maintsy mijery ny tonandro sy tonombintana inona ny vintana teo amin'io andro alahady fahasivy ny volana février taona 2020 io andro alahady io aloha zany de plein lune feno manana ny volana tamin'io Covid zany toerana zany andro miakatrandro miakatrandro tokony teo amy 2 teo no teo amin'ny vavadiny iavoloa ny madamako no mitazona ny caméra de zandro miteny vitana tamin'ny fotoana de hoe ny renim-bintana
alikaosy zany hoe vitana any Madagasikara de ny zanam-bintana adizaozy adizaozy ino am'le jaozy Gémeaux adizaozy le vintana nazahoana na tafidiran'ireo 13 mai 11 octobre ny vintana adizaozy vitana Gémeaux le 11 octobre 2025 fa i vitana adizaozy io no nanomboko any tolona zay nataoko a tamin'ny daty ny 9 février andro lahady taona 2020 io anisan'ny tena betsaka ny tena hoe saly rangaty io izy ny olona za manontany amireo olona manao mitolona rehetrarehetra iza taminareo no sananao vidéo teo vavadiny avilo iza tsisy sahany zany fa Bernirina Marcelin nasahany zany satria ny Bernirina Marcelin tena hoe tolona ho amin'ny fanovana ny rafitra zay napetraky ny mpanjanaka de ina amizay le olona napetraky le société secrète verenantsika le hoe nanomboka 72 jusqu'à 2025 même refrain mitovy foana ny olana de hoe ny mpitondra tsy olona nitaritolona zay ngamba ny malaza anazy tsy olona nitaritolona antany natao hoe colonel Michael ve tsy nitolona voalohany tany amy taona 2020 efa niantso nitafika hoe mandraisa andraikitra anareo fa tsy izy io raduel io fa taty amy taona 2025 ireo zay vao namaly efa namaly reo 2023 fa tsy tafavoaka namaly reo 2023 fa tsy tafavoaka le tolona nandeha te zany tsy tolona niainga tamy tafika zay nga matonga de malaza azy tsy nitafika no nitarika an'iny fa civil no nitarika an'iny ary zao Bernirina Marcelin no nitarika an'iny tany amy taona 2020 araka ny voalazako teo aonao fantany kely tsaroky kely taiza zany ianao le manao vidéo ohatrany eny amy désert be zay mba tsy haritra kely endry mba to Bernirina tamin'ny anao somary manenjehany izy raha tsy diso angamba mba tatarao kely hoe eto Tananarivo ihany io ka fa tsy tany amy tany arabo hoe reto eto Tananarivo ihany iny eto Tananarivo ihany iny fa nisy fotoana tany Nivato be de be zany fotoana le za efa enjehana de findrafindratoerana zany azonao findrafindratoerana de everenantsika le sujet le hoe tolona fa tsy tolona de le kapisaty zay moka ny olana hoe raha tsy nisy kapisaty tsy tafavoaka iny tolona iny anisany be mpivoy zay tato ato ny kapisaty tompoka de nanao ny asany miaramila azy inona ny asan'ny kapisaty de ny miaro ny vahoaka sy ny fananany tampoka arovozona azonareo tandroka aro ny vozony fa ny tompon'ny tolona dia ny civil no nanomboka azy ary zao civil nanomboka n'iny tolona iny tany amy taona 2020 afaka mirehary anao satria de afaka mirehary any zany tsisy nanomboka n'iny tolona iny tany amy taona 2020 hoe mahasaby miala rajoel raha tsy Bernirina Marcelin de tao arina tao efa tolona daholo reny C11 etsika mena reny C11 tao anelanelan tao nisy miara-manonja efa tolona daholo reny civil daholo nresaka eto efa civil daholo ny resaka eto nanomboka tany zany ile izy de efa nandeha ny tolona civil eto zany hoe 2020 jusqu'à 2025 ça fait 5 ans zany ny tolona foana le civil fa le tafika nge ozy izy général Piclasy hoe manomboka amizao izy dia tsy anao be marena amy raharam-pirenena ntsony ny tafika dikan'izany talohan'ny teneneny an'iny tena anao be marena zany zareo manaiky zany izy fa nanao be marena manaiky izy fa manao be marena talohan'iny ary amizao raha reo mitady anao be marenina koa satria fa miantsoantso zay hoe mandraisandraiky tanareo tafika fa ohatrany hafahafa ty fandeha ty raha ty mbola manao be marena ka efa tafika le flou sy ny conseillenne efa tafika daholo de mato Bernirina resatsika zay rehefa vera ilaina fa zao zavatra tiako atongavana hoe ny kapisaty dia ao ka ho fantaritsika mazava fa nanao ny asany hoe iaro an'ilay vahoaka izay mitolona ary azadiny fa efa 30 nge ny maty efa manjato ny naratre officiel fotsiny 30 fa mety efa mihoatra an'izay efa mihoatra an'izay zay vao tonga ny kapisaty inona zany médecin après la mort kanefa izy antsoina hoe tandroka miaro ny vozona tsy navita niaro nge zany izy tsy navita niaro le vahoaka izy fa avy eo asonerana nakeo amy 13 mai ihany nge ny nataony
zay ihany nge nataony fa tery tsy adany izy ay tsy tany tsy adany tsy tany akatso tsy tany vodivorona tsy tany amerika rehetra zay nisy nosy be tsy teny nosy be tarika be tsy tany izy fa avy eo senorana makeo a amy trésumé zay ihany de raha tandroko ary nyvoziny izy ny arivan'iny nge raikitra ny tranomay sy ny sakoroka ny vaky magazin rehetrarehetra taiza ny kapisaty taiza voary ny vely vaoka nefa hoe izy a miary ny vaoka sy ny fanana voary ny kapisaty vely fanana ny vaoka tsy voaroba daholo zay tsy tokony voaroba rehetrarehetra taiza kapisaty taiza le régimenta nentena teo amy trésumé blindé blindé nentena teo amy trésumé tsy hita ny kapisaty rava ny fananany olo magazin misy firiny rava tamin'iny tsy tany kapisaty kapisaty zany afaka hiteny hoe zay tompony ny tolina hoe zay non izy rambony izy rambony fa izy zany a ohatrany ondry ny ondry a any amy rambony no matavy fa ny sainany ondry a any amy lohany foana na de matavy ara ny rambony fa ny ereran'ny vahoaka ny ereran'ny zelizeda ny ereran'ny vahoaka de nahita le rambony natavy a de lasa le rambony a no nataony lohany de voilà izy koa na tiaka ozy izy le fitenenany fiteny avy zany fiteny avy eny amy sisiny mazenga ndraiky boka degoagny na tiaka ino zavatra amizao le ZNZ zay angadinanana tsy vinahitana le fahefana indray a no samborona sy hamoronana dossier fa ery colonel le nanome baiko namonimono olona tany ankianja ina izy ny inaran'iny tsy voasambotsy iry temasa tsy voasambotsy iry gros bras tsisy voasambotsy mahazo laky izy amizao fa namadika palitao fa nanomboka nanoana fanavozana iry filongony retraretra manomboka amy zesta fa le ZNZ angadinananana sy vinahitana amin'ny fahazahoana le fahefana indray a amoronana dossier de gadraina mampalahelo ane zany ahoana fijerinao an'io zany ny rano lasa teo de hoe nisy zany fisamborany zay le izy hoe samborana dokotera Karina Rija Herzoa nisy anankiray moa le mpivady kely anankiroa reny nefa Miora sy Herzoa fa mivoaka ihany koa iny a fa nisy dokotera Karina sy Rija zany aloha hatramizao mbola tsy mivoaka itenenantsika moa zany a hitantsika ihany moa zany fa amin'ny ankapobeny de zao ianao zany teteny hoe nandisy fanatenanareo ve zany mpitolona ve zany zava-misy am'izao fotoan'izao raha zava-misy zao satria nigadraina le akizy tsy vitan'izay fahadisom-panantenana fotsiny fa tena hoe abus de confiance ina moa zany ilazana zany sady abus de confiance no abus de pouvoir zay zany zavatra misy am'izao fotoana zao ary manana endrika didijadona dictature iaho tenanao an'izany tamin'ny sabotsieriny any nidina avy Ambohijatovo ny ankizy tsy nitsisy ny miaramila na ray aza teo tao alohan'izay fa hita ihany hoe afaka maneho hevitra tonga eny amy présumé da iny daholo ny olona nareo zao anisany hitako ny teto Ambasivava anisany fa maro zany atao hoe faneho hevitra le midina avy eny Ambohijatovo makeny amy présumé tsisy basy tsisy nina tsisy lacrymogène tsy efa malalaka ve zany le faneho-kevitra de matoa be arinirinina de jadona ahoana le fanamborona ve manaja le article 10 amin'ny constitution le fisamborana manaja ve tsy manaja rehefa tsy manaja n'iny a de dijadona zany rehefa tsy manaja ny article 10 amin'ny constitution de dijadona zany rehefa tsy manaja ny article 9 ngamba zay le misy le resaka le hoe arrestation arbitraire de efa dijadona zay zavatra magaga ny ry vahoaka colonel Mikael tena hoe nandalo an'izany fonja zany tany Tsefa etsika fotsy io tsy etsika fotsika izy colonel Mpanarivo tsaronao Andriamatoa colonel Mikael
ahoana moa tsy atsaronao an'izany za fantatra anao ohatra amin'ny paosinao 28 novembre atsika telo mirahalahy ny resaka 2023 io sa 2023 io tao amin'ny infirmerie ny tsefa lava be ny resakantsika tao fa efa tafahoana tany zany nareo efa tafahoana tany zay ary ny resaka tsara mihitsy ny resaka tsara mihitsy zay fantany zany hoe fijaliana any fonja zany ary fantany ny natona nagadrana tany de hoe nanonga-panjakana naneo hevitra ary izy mihitsy ary anisan'ny teny hoe courage anao zokobe ozy izy zokobe ozy izy miantso ana courage anao zokobe fa ataotsika ny fomba rehetrarehetra anisoronana le zalahy teo raha joelona zany tam'zany ary efa 2023 28 novembre 2023 zay ny resaka ary olona voalohany tsy faharoako izy rehefa afaka teo io de ianao de za mihitsy niteny taminazy hoe tena alao teo mihitsy hoa io colonel alao teo mihitsy hoa colonel fa tena mandrerana asorontsika teo izy izy azonao tam'zany fotoana zany fa roa taona lasa zany zay roa taona lasa zay zatra mampalahelo a toy zany san'le fitondram-panjakana ve misambotra le ZNZ zay maneho hevitra mitaky an'ilay zavatra ny fanarana teny akanja ary ny datiny 14 oktobra de colonel Mikael Angendo namaky an'iny teo Amboditsiroatra le ravaina zao i zavatra takiny ZNZ iny de mampalahelo fa samborona indray zany lay ZNZ zay mampatsiaro anazy alay teny zay ny aloka ny vavany nefa izy ny teny hoe tsio za io izy kanefa izany ny teny tany amin'ny fiangonana izy iny mbo malaza tany mitenenana ny voalohany io teo ambony pilipitra tadidiko tsara hoe rehefa misy tsy mety ny ataonay de teneno zahay de rehefa miteny ve zany le ZNZ rehefa miteny ve zany ireo lanceur d'alerte ireo facebooker am'le zavatra tsy mety ataonareo de fisamborana indray zany fa tsy anareo indray zany no miaino fa le mpiteny indray zany no samborona kanefa nareo miteny hoe rehefa misy tsy mety ataonay de teneno zahay mivadika ve zany izy tsy haiko tsy ny filazana zany na nivadika na naninona fa ohatrany hoe tsy mampino ila izy tsy mampino eritrereto hoe vo enim-bolana nge zay vo enim-bolana anatin'ny enim-bolana ve de hadino sahady ilay teny tari amin'ny kianjany 13 mai hoe oraziko sa tsy oraziko orasinany indraikitra sa tsy orasinay iza ny mpangataka teo zareo colonel Mikael sy ny ekipany nge no mpangataka teo e général Nilson ireo nge no nangataka tamboaka mpangataka zareo tam'zany raha pitahina amin'ny anivon'ny fiarahamonina zany de zareo zany mitovy am'le olona nipetraka any anatin'ny elona le mangataka ry azato sy arivo reny de zay fona omena anazy adiny sady ve zany iny fotoana iny de nisy fotoana koa colonel Mikael ny teny tamina ZNZ hoe mba miangavy anareo ianareo le syndicat le société civile ianareo ZNZ zay le nitokona teo amin'ny 15 13 mai mba miangavy mba janona am'izay le fitokonana fa andao iaraka idinika aminay amin'ny latabatra boribory fiangavinany fiangaviana fa tsy antery colonel Mikael aloha teny zany ary manana video any zany adino sahady ve zay re tompoko mbola tsy maina ny ravina ny hinanana de adino sahady ve zay mampalahelo ny zavatra hita matsany de mato Bearnirina Marcelin ilako tsiny fa tonga de mahitsy amy teny takomana am'le zeniny grec le ZNZ nefa raha ny zavatra hita aloha zany de le to milaza mpitolona sasany ndretsy olona tany amina fikambanana te masy beton armé lako tsiny tompo fa zay marina mpanao gazety ny tena hoe
misy fikambanana zao any hitako hoe raha resaka hery-jo tsy izy tsy nahafantatra zany hery-jo zany fantatsika zany tantolona fa nosamborona izy fa retsy le sasany migalabona sody misy atao hoe fifanarahana any ambadika any ialako tsy midilina sody zay le zava-misy zany zavatra zany ange régime Z reo miaiky daholo fa zarazaraina zareo de amizao nge fa misy GNZ ny fitondrany misy GNZ ny ety reo député reo zany hoe natao zany ny fomba rehetrarehetra zay ny zarazarana nylay mpitolona zay ny grec zany nge ny forona tafarany GNZ zay ny grec zany nge tsy anatin'ny titre niny tolona nandeha iny fa taty afara zay vao ny forona amizay GNZ zay na X sy ny ana rehetrarehetra de natao zany zay fomba izarazarana an'ilay mpitolona mbola politika la France ave zany tsy politika la France zany fa politika ny eto Madagasikara mihitsy faninarana tamin'ny la France zakana ireo société secrète io zany manana zay spécialité zay aloha de tsorona ny marina hitsina reo zany manana zay spécialité zay hoe afomba hoana no andemena ny saina n'ilay mpitolona zay manana fasahina zay nge nazo anahy zay nge natonga nanampidirina aponjy mba hoentina andemena ny saiko kaina kosa ny tonga eny amy 13 mai rery azonao fa za efa vita vaccine za efa vita vaccine za tsy miteny hoe tsy matahotra gadra non fa za manaja ny lalam-panorenana zavatra nataoko tamy renana nge nanaja lalam-panorenana tsisy hors sujet mihitsy zavatra nataoko fa zay moa le zava-misy rehefa jilamboto mitonga eny fitondrana de any amponja ny toerana misy ny manam-pahaizana sy ny vanam-pianarana zay foana nge zavatra misy eto zay foana zavatra misy eto de enao miteny hoe zarazarena misy dila le farany teo mazava be nge reny nandeha le hetsika tamin'ny 10 octobre za aloha anisan'ny nandrarana zay ny zaida ny mpitarika ny zay tena nyteneniko mihitsy hoe aza manao any hetsika io nareo fa danger be ho anareo io teneniko tam'zareo mihitsy hoe na ianareo samborony melony fotoana zay mpitarika na velany mandeha io hetsika io de hitany amizay ianareo le mpitarika tsipony tsiraray amizay nareo tena zavatra ny trako mitsipony tsiraray za nandrara za zany tsipory fidinana andalambe eny efa ianao mipanisan'ny hitatery amy 13 mai tamy fotoanandro ka efa vita iny efa vita tamy 25 septembre iny le taloha zay ka tamle fotoana fitorandrajoelona nge anao tena hitako nidina teny amy 13 mai zanaka anao tamin'ny 25 mai 2021 za nidina tany andalambe ary ny taona olona idina 13 mai azonao tsara iny tsaroko tsara iny zange nanao an'iny de ahoana anao rehefa androany ve teteresa de anazava azy mihitsy tamin'iny fotoana iny ianao ve mieritreritra fa Pierre Marcelin avita tiarika vahoaka idiny amy 13 mai za sady tsy anatina parti politique tsy manana association tsy manana ONG tsy anatina syndicat tsy anatina société civile izy zany no etiko idiny any andalambe izy ny olona tonga saina efa say matoy anao zany resana febera de natao aray ny fanjakana hoe misy olona tsisy olona hoentiko any amy 13 mai fa stratégie iny ny olona zany rehefa mahay de na mamaky soratra mivadika rezy de hay ny mamaky azy iny prédication iny fanambarana melony fidinana 13 mai iny azonao tsara fa za tsy atarika olona idina 13 mai tsy tamin'iny fotoana iny fa taorinan'iny nge izy ny mpitolona tafidra 13 mai teo tsisy nge tsisy ny etsika foty tsy tafiditra teo miara-manondra tsy tafiditra teo nisy koa taorina zay tsisy tafiditra teo syndicat maromaro tao faran'zay tsisy tafiditra teo za ny tafiditra teo ny 25 mai 2021 de ny 11 octobre 2025 zay vo tafiditra teo koa ny GNZ miaraka tamin'ny kapisaty azonao anaporofoka aminao amizay hoe prédication iny nataoko iny hoe karazana hoe faminanina zany
raha mijery nareo amin'ny compte gouvernement Marcel sisy mpandeavana fanjakana ary mbola tsy amin'ny fanjakana namo i compte ko hatram'izao ampatsahivika any zay fa tsy fantatro inona ny antony tsy hanome zany fanjakana nany ny fanjakana tamin'ny 2021 io datiny 11 octobre 2025 io jereo amin'ny compte quoi fa 4 fois na 5 fois za nanao publication an'io chiffre 11 io chiffre 11 nisy fotoana raha tonga de chiffre 11 fotsiny ataoko publication io chiffre 11 tsisy ninino chiffre 11 fa za tsy tiana zava ny vahoaka hoe inona moa le dikan'ilay chiffre 11 fa 11 octobre no tafiditra teo amin'ny kianjany 13 mai ny tolona GNZ 25 mai nidina teo amin'ny 13 mai de septembre 25 mai za nidina teo amin'ny 13 mai ao de 25 septembre 2025 ny tolona no nanomboka hitanao misy alignement amilay chiffre alignement ho an'olona mianatra science numérologie zany no maharaka an'izay fa tsy manam-potoana nazavana an'izay tsika zany misy dikany zany misy dikany zany 13 avril 2020 no nanao déclaration publique en vidéo nitaky ny fialan'ny Rajoelina 13 avril de vina ny datin'ilany Rajoelina teo fitondrana 13 octobre 2025 misy alignement amilay 13 mpaminany ve zany ianao andre matobiariny tsy resaka mpaminany fa izy le teneniko teo hoe tsy manahirana ny manam-pahaizana mamaky soratra vadika science mystique ny anaran'izany science mystique science ésotérique science astrologique science numérologique science alpha numérologique ananako fahalalana dolo zany na de tsy be azy zay mahatonga amin'ny niveau-n'ny fahalalako zany raha apetraka amin'ny dimension de manomboka amin'ny 5e dimension 6e dimension de misy fotoana mahatratra any amin'ny 6e dimension am'le fahaizako mitsabola distance iny zany efa eny ary mandeha be le fotoana de matoby arnirina marcelin fa hita amin'ny fiainam-pirenena tsika nandeha niresaka teo aloha tonga de atambatambatro le sujet nandeha tany atsimo tany ny festival tsiky tany koa mbola nitatra ny fitokanana salamizany fa ny tena nagaga sinona mpametra-panontaniana de zavatra roa ny fandehanana atao hoe pitsirika roplanina elako tsiny nandeha le resaka hoe bravura zay anarale orinasa pitsirika midika inona reny aminareo aminareo gasigasy elako tsiny tsy hoe tsy gasy fa zay le izy fomba filaza koa zay gasigasy zareo mpitana fomban-drazana zany gasigasy sy amin'ny raharam-pirenena tompoko dika inona io zavatra io satria tena resa be iny moa efa vao nandeha iny satria le 20 avril iny de le 21 tonga de namoaka ny makasika bravoranga mba raha tsy diso 21 ngamba iny na 22 naboako an'izy dia tsotra zany ny zavatra avaliko fantanina petrako zany de hoe faefana zao fitondrana zao ve no manao an'iny fifanarahana iny amin'ny bravora zay tsirika ny arena manerana ny Madagasikara aza voakely aloha hoe inona zany le bravura association le bravura zany karazana société zany izy io zay spécialiste manokana amin'ny fitsirina ny arena hany ambanin'ny tany mitsirika ny volamena mitsirika ny vatosoa hoe firtona pétrole anatin'ny firtona ilitrandrana anazy mombaomba lay hoe ina aby ny ao ambanin'ny tany ao zany hoe lay secretsika firenena malagasy mihitsy zany no andeha tsirian'lay vahiny bravura makirikoditra be zavatra resahanao zany andre matobe ariny reny misy gardien zany nampiandrasina ny magazainao zay misy trésor sarbide ao anatiny de ny vakily le gardien le varavarana ny botsoa lay gardena
zay nampidiry le vahina tsy fatam-piaviana de natorony daholo hoe ity volamena, ity vatsoa, ity diamant, ity safira, ity pétrole, ity zao, ity zao, ity zao, ity terrara natorony le vahiny. Ory vahoaka malagasy hitanareo mahatonga andeha lalana amin'ny toerana saro-dalana tsy nety namboarin'ny président Ratsiraka reny. Itsika vahoaka menomenina hoe fa maninona ny lalanay tsy amboarina mihitsy. Zay milanja zay rehefa tonga ny fahavarana de lanjaina tsy tongany na tsy sisy na 4-4 na 8-8 azy zay vao tongany tsara tana Breville zay vao tongany. Sotra ny antony vahoaka malagasy de misy arena any, misy arena miopampana, misy arena miopampana any ambadiky reny lalan-dratsy reny. De ny fiarovana voajanahary nataony président amiral de Ratsiraka paix à son âme de tsy mety nanamboatra an'le lalana izy. Na inona fimenimenoana ny vahoaka, na inona fimenimenoana ny vahoaka, tsy manamboatra an'io lalana io izy. Anisan'izany ve zany reny 44 any aminareo any? Anisany reny 44. Hitanao tsy anamboarana ny Avotrevo Jusqu'Andilamena de misy trésor any. Fa tsy anambaranao le trésor. Misy trésor ngeza be any. Allo teneniko le trésor satria nge izy efa nisy journaliste an TVM nandeha tany. Allo teneniko trésor de todika mpitondra fanjakana. I trésor any io any aminay io, any aminay moko io. Aminay Gonany. Aminay Gonany. Efa nitrandrana nanomboka 2016. Tsy madiso anany mamoaka anty fa ny TVM efa tonga tany an-toerana mihitsy. Izy mpitondra tam'izany 2016. Fonora-Jona Mampiana. Fa hatram'izao i trésor tsy mety tafavoaka. Efa nandanina miliary natsony zareo natsony association tamin'ny taona début 2020 teo ananisana n'inona natsony zareo ana marobe ny officier supérieur mpikambana atao anatin'io association io nitrandraka an'io arena io ary efa 34 milliards FMG ny vola lany zareo tam'izany 2020 nitrandrahana an'io. De netsonana moa zany de amin'le fahaizako zavatra miafina de zako afaka miresaka am'ireo zavatra miafina, afaka miresaka amin'ny kalanoro, afaka miresaka amin'ny zazavavin-drano, afaka miresaka amin'ny vazimba, ze zavaboary miafina ao de azoko afaka fampiresaka mampanitretena zany. Tena miresaka ve nareo zany? Afaka miresaka ka, ohatra tsika sino miresaka, ohatra tsika sino miresaka. Andao le trésor ary. De tam'izany fotoana zany zareo hoe inona ny antony tsy atafavoana ny trésor. Vola be io vola be io. I trésor io Russe, Américain, Allemagne, Chine mitambatra zay vao mahavita mividy an'io. Arena andreo? Zay vao mahavita mividy le arena ao amin'ny trésor io. Tiky firenena hoe arena zareo reo firenena mitambatra reo mahazo an'le trésor io. Zay vao mahazo zay vao mahavoavidy azonao. Tsy toko tsy foroana zany io arena io. Io fotsiny za tsy nambaran'le amin'ny any akafa any, io fotsiny satria io efa hita journaliste de azoko avoaka fa le mbola tsy hita journaliste tsy avoakako. Misy maro eto Madagasikara. Tena misy maro eto Madagasikara. Fa zao resaka bravura antsika. Mba sevo makany amin'ny toerana misy an'io arena io bravura sevo misidina eo ambony eo. Ahitany zavatra hitranga. Fa ateliny toerana io bravura io avion bravura io ateliny. Satria manino ny arena eto Madagasikara de misy gardien du trésor mystique spécial. Azavao aloha fa zay tsy maraka an'le izy. Ny mpijery moa zany fa za mahafantatra fa azavao aloha le izy. Le fanandraritsika zany ny azavaiko misy zazavavin-drano, olon-drano miambina an'io. Zazavavin-drano izy tsika. Misy kalanoro miambina an'io. Misy vazimba miambina an'io. Misy karazana jiny maro, esprit maro miambina an'io. Ary ty mbola tsisy piteny. Hatramina anjely miambina ny arenatsika eto Madagasikara. Anjely.
Le anjely voalasalasa anaty baiboly reny zany zay sa Anjely za tsy détaillé le anjely fa za fotsiny manambara hoe misy anjely ny miambina ny arenatsika eto Madagasikara. Ka i Bravura zany andeha sidijidina andana teo misididina any Ambondrobe izy ahitany anazy. Ka raha hoe andeha haka sary ny leny any mahita raha any Bravura. Mahita raha andana izy misididina any amin'ny Mike any, any Mike, any Toliara. Kompatanana Andriamanitra Kotovao fa ie. Aseho misidina any nge Bravura ahitany anazy. Amy kijananay, kijanan'ny razambenay, kijana zany a toerana fasina omby tany aloha. Satria razambenay nanana omby hatramina ray alina omby. Any amy kijananay a hatram'izao tsika miteny zao a mbola misy avion ny colon 3 nienjera ao amin'ny kijananay. Aiza zany toerana zany? Ah tsy teneno koa. Satria ao anatin'ny kijananay misy areny. De tsy azo andalovana avion eo ambony eo. Fanavy io sa resaka magnétisme. Fanany nge magnétisme foana énergie nge zany. De misy avion colon ao hatramitsika miteny zao. Ndao alaitsika zany ampiasaitsika. Problème andreo arenan'ny Madagasikara reo a de zao. Natao an'ny vahoaka ary zay le tsy mety matafavoaka le trésor any aminay teneniko le trandrananomboka 2016 io. Satria le mpitrandraka anazy zany mitetitetika hoe ho alaitsika ty de zarazaraitsika de any. De zany teny tam'zareo tam'le 2020 niatsony zareo anahy io a. Zany teny tam'zareo io trésor io a misy. Fa io a natao an'ny vahoaka malagasy. Amin'ny fotoana zay ekara lay olona tompon-tany eo amin'ny fitondram-panjakana de io olona io a no mamoaka ny arena io ary tsy io arena io any fa ny arena rehetrarehetra eto Madagasikara ho tombotsoan'ny vahoaka malagasy fa tsy ho tombotsoan'ny karana, tsy ho tombotsoan'ny olombitsy, tsy ho tombotsoan'ny frantsay na ho tombotsoan'ny étranger fa ho tombotsoan'ny vahoaka malagasy. Dikan'izany de zao le code minier io zany a le hoe ny arena rehetrarehetra ambany tany de any fanjakany miova io. Fa ny ambony no an'olona. Fa ny ambony an'olona miova io. Rehefa le olona io zany tonga amin'ny fitondrana eo a raha ohatra zany za le olona de za tonga amin'ny fitondrana code minier voako voalohany. Fa misy arena zany amin'ny taninao de anao etrandrao de amideo aminay fanjakana de zay fanjakana mividy azy a de zay mitondra anazy zany amin'ny marché international. Zay zavatra tokony hisy eto. Fa tsy hoe rehefa misy volamena 10 kilo ambany traninao a de ongotana teny traninao de nao koa afindra toerana de anao tsy mahazo même un franc amin'iny volamena ambany tanao nefa niovanao tam'y razambenao io tanao io a. Nefa rehefa rongoniny tratra de anao zay. Rehefa rongoniny tratra de anao zay. Fa rehefa volamena tratra de tsy anao zay. Atsika izy. De makasika ny Bravura zany a iverenako le Bravura za mitodika amin'ny fitondram-panjakana. Tena manampahaizana atsika. Mavita mitsirika ny arenatsika mba hijanona ho secrettsika. Mba ho hijanona ho secrettsika. Ohatra, mialatsina rahalahy Brice Randrianasolo. Ministra Androandro. Ministra Androandro. Iny zany a iny zany tena olona mendrika le takary izy le hoe Ndroandro izy de niala tsy ho ministra. Za anisany nanomboka nitondra ny CV-ko tamin'ny le ministra teo a nandondombaravarana iavoloha sy ny tariny a zany hoe nina zany mezakazaka hitady plasina ministra fa ninazy no mena fotsiny fa Ndroandro de niala izy. Modely zany olona zany. Amiko zany olona zany modely. Ary manam-pahaizana iny rangahy iny. Tena mirehary am'zany mihitsy. Tena mirehary. Ary mbola misy manam-pahaizana ankoatran'iny koa. Professeur Jonis. Maro. Fa alain'ny firenena ny ivelany. De izy za hoe sisikevitra ry mpitondra fanjakana maninona raha le gasy, le technicien gasy no ampanaovana ny asa io. Ary zany avion zany iny araka volazany monsieur Brice a izy moa technicien de izy nilaza anazy hoe zany avion zany iny izy efa fitaovana fampiasana tany amin'ny 2009 zany na 2010 fa am'izao fotoana zao izy a efa tokony drone nampiasainy. Zany hoe
Mihena kokoa zany le dépense am'le drone. Te commande fotsiny de fa. Toy zay am'ty avion ty. De izy zao hoe inona ary ty ataony fitondrana ty? Tsy fantatro hoe inona ny tanjona ao ambadiky ilay hoe fatarina daholo ny arena misy eto Madagasikara kanefa le fanjakana hoentinao ara sady tsy intérim, tsy tetezamita, tsy fantatranarana. Fa raha aminao zany inona io zany? Raha aminao zany inona? Tsy fantatranarana. Zay io amiko tsy fantatranarana. Izy milaza ny tetezamita. Tetezamita zany ravana daholo ny rafitra. De abrogé ny constitution. Zay ny atao hoe tetezamita. Tetezana iampitana makany amin'ny cinquième na zay rafitra safidina io. Fa io tsy tetezamita. De i Gasikara moa ny teny hoe transition constitutionnelle. Aza manabady vahoaka aiza amin'ny droit constitutionnel misy an'izany hoe transition constitutionnelle. Tsy fantatranarana io amiko. De manana zay fahefana zay ve manao fanarana amin'ny any ivelany ny fanjakana misy am'izao fotoana. Zay ny fanontaniana apetraka. Manana an'izay ve nareo? Raha aminao araka manana ve sa tsy manana? Tsy manana. Tsy manana. Tsy voafidy bahoaka angeo e. Voafidinareo voafidinareo. Tsy leziteny ma io. Za tsy teny. Za tany amponja. Za tsy teny. Fa raha za ny teny tonga de teny anoko fasafasy hoe tsy omenanao io fahefana io. Fa tsy haiko mo tonga de niravan'ny zareo nalaky le 13 mai. Zay zany anao programme hoe zay gadra politika zany mba andeha hiteny ry amy 13 mai ry le izy efa rava. Mety efa nisy renseignement zay hoe hiteny beariny ireny. Ohatry ny adina koty tsy makaiky tamin'iny fotoana iny. Tonga de nefa zany raha tamin'iny fotoana iny zany ny mpitolona no mbola nidongizina teo amy 13 mai ny toy ny taky ny fandravana rafitra. Rava nge io rafitra io. Teny Kianja zany no nananganana ny assemblée constituante. Teny Kianja no nandravana ny Sénat. Teny Kianja no nandravana ny CENI. Teny Kianja no nandravana ny assemblée. Mba efa voavolavolana hoe zavatra isolo an'izany raha ohatra ravaina lizy ary lony. Hoe efa mba nahavolavola ve ohatra ianao ilako tsy ny hery fa nisy fotoana vahiny teto aminay teto fa efa nanana ninazy izy hoe zao zavatra misy zokorija ohatra zay zany teny tamiko ny tantarany teto daholo tamin'izay fotoana zay ho anao manokana ve nde matoa beariny irina mba manana an'izay ve ataoko hoe mety hoe tsy ianao fa zay manam-pahaizana miaraka aminao namolavola zavatra zay mba nieritreretinareo satria politika le atao mba efa nanana solo an'izay ve nareo. Afaka jerenao amy compte le bloqué ny fanjakana io aza nanomboka 2021 2020 nitolona de ao daholo ny projet de société ao anatin'ny compte-ko. Afaka jerena. Zany hoe efa misy voavolavola zany tao zany. Efa niomana mihitsy efa niomana mihitsy reto aby ny zavatra tokony atao. Anisan'izany hoe fandavana ny Sénat de soloina comité des sages. Inona ohatran'ny zany sarisary zany? Ny avondrina ao zany ireo olobe, ireo ampanjaka, ireo tangalamena, ireo sojabe avy amin'ny foko tsy raharay avy atambatra ao anatin'io ao comité des sages. De ny assemblée constituante zay l'assemblée constituante mitovitovy ny endrika hoe conseil de la transition CT zany zavatra ohatrohatran'izay zany efa voaomana efa voarafitra. Fa reny moa zany ny zavatra nitranga fa zavatra tiako tenena de hoe tokony teny Kianja no nandrafetana ny zany rehetrarehetra zany. Tokony lavina zany ny fiangaviany colonel Mikael hoe raha vao io 13 mai io fa andao ifampidinika aminay ambony latabatra. Aminazy zany iny ohatran'ny tsy haiko hoe iza nanolo-tsaina anazy fa tena fetsy le olona natakatra an'iny hoe alors anga tonga de faranana ty 13 mai ty fa ratsy amitsika angio raha vao tohizandreo io 13 mai io ka io zareo mitaky hoe ravana ny assemblée ravana ny Sénat alors tonga de tamitabazana nareo raha vao any io aza mitokona 13 mai tsony de rava 13 mai de aiza izy amizao. Tsotra be ary le fanontaniako tsy manana volonté ve zany ny colonel Mikael na ny fanavozana zay taritiny? Nanana volonté izy andeha hiaro ny vahoaka tamin'ny
tolona matoa izy nitarika midina tena 13 mai nanana volonté izany iaro ny vahoaka oa iaro ny vahoaka avao tsara le izy iaro ny vahoaka fa le am'le hoe mitolona ohatrany mampisalasala satria pacte angeny nataony tavahoaka tary amy kianjany 13 mai midradradradrany mpitolona hoe ravana ny assemblée abrogena ny constitution ravana ny CENI ravana ny CC miala ny rajoela sy ny finongy ravana daholo ny rafitra rehetrarehetra fifanekena angeny ary mbola namafisy ny 14 octobre tary ambotsoroatra taratasy iza tsy nalana zany am'izao nge sarotra nge mandaingy ola rehetrarehetra journaliste daholo ny mémoire ny caméra dangereux tsy afaka mandaingy fa nialany le pacte nataony iny nialany de io izy hitatsika am'izao lasa problème be zany hoe nandrorany antsilany nge colonel Michael nandrorany antsilany manao raha mahavoatena de mety efara amin'inona zany izao fivoarany toedra raha zao raha mitoy zany ny fanamborana zareo olona zay efa teneniko hoe ajanony ny fisamboranareo olona fa ny olona samborina joelana nandritra ny 3 taona de samborinareo anatiny 5 mois etreo tsara zany vitesse zany fa à grande vitesse eretina zany lasa TGV terrain à grande vitesse amy fisamborana olona kanefa enao tsy voavidim-bahoaka enao sady tsy légitime no tsy légal koa satria ny mpitolona nge nitaky ny OCC o ravany io inge le ACC nangalatra vato inge le ACC nampandany ny maire Antananarivo le nalana teo ka manina le maire Antananarivo lana tamin'ny alabaty natsorona fa le nampandany azy le ACC nampandany anazy mbola eo logika ve zany inao ohatra miteza zavatra mampiroro foana de mato IBR nirina zany hoe misy inona zany nidikan'izany satria za manokana zany hoe tohatry mahatsary zavatra hoe tena misy zavatra tsy mandeha am'zy loany hoe le mera lany ny esorona fa nangala-bato ary tena fitsarana namoaka an'izay nefa le nampangala-bato azy ve zany najany zay zavatra misiko nga zany nga moa zavatra foroniko le mera lany niakatra conseil d'état de resy satria nanino nofoanina daholo ny vato azy satria manino alatra iza nefa nampandany anazy tsy ny ACC faratapony ny ACC koa zany tokony miala teo satria izy ngalany iny mera nangala-bato iny raha tsy izy nampandany anazy any amy décision finale any aminazy décision finale tokony miala teo koa zany ACC io fa ACC mbola io de fitondrana inona zany tsy haiko ny anaran'zany fitondrana zany eny ary mandeha fotoana andre matoa be arnirina marchelin fa amaraparana ny fandarantsika tsy mamarana moa zany fa mbola misy sujet kely tiako resahana anao ianao mivoy andresaka fédéralisme politika andresahako efa miala am'izay moa zany tsika fa politika andresahantsika hoe ianao de mivoy any fédéralisme ny aly fantaniko de zao zakatsika ve zany hita ny zavatra misy ao Congo RDC andresahako misy an'le Nord Kivu, Goma, Sud Kivu, salamizany reny hoe fédéralisme manko ny système zareo sody mba tsy mety amitsika zany sody mba ataoko hoe discrimination ethnique no misy tady ametraka azy discrimination ethnique fona tompoka am'le teniko mba tompoko le hoe discrimination ethnique aloha za tsy de mino zay hoe ho tonga am'izay ny fédéraliste hoe fédéraliste zakatsika sa tsy zakatsika fédéraliste nge tsy voatsika nge nanao azy fa maro ny firenena manao an'izany manerana an'izao tontolo zao misy tamantra avy eo anatin'izy ka re firenena reo nge nahantra tany aloha américain zany nge nahantra ny andohany zany Suisse zany nge nahantra zany tany aloha ngarenganisy nanankarena départ américain zany resako américain misy tsy haiko 51 pays zao sa 53 fédéraliste nge départ nahantra nge
fa nampandroso anazy a fédéraliste. Zao le olana napetraky le fitakina le fédéraliste de misy zavatra roa tsy mitovy eo. Tsy mitovy zany a ny zavatra marary ny any amin'ny faritra sy ny marary ny eto Tananarivo. Zay tsy mitovy. Ny vola rehetrarehetra avy any amin'ny faritra any akarina eto Tananarivo de Tananarivo no mahazo tombotsoa aminy. Satria Tananarivo tsinona fa za zao avy any amin'ny faritra atsimo an'iny fa efa eto aho zany de nanomboka tamin'ny taona firy zany, nanomboka tamin'ny andron'ny général Ramanantsoa no nanafoanana an'io budget provincial io. Ny volan'ny Paoriny Tomasina zany zao droits et taxes ny douane rehetrarehetra akarina tia Tananarivo. De Tananarivo no mahazo tombotsoa. Anao passeport ianao tsy mahavita passeport any de Gaulle fa tsy maintsy miakatra Tananarivo. Tananarivo mahazo tombotsoa. De zay tsy mampitovy ilay marary ny faritra sy ny marary ny Tananarivo. De inona ny vahaolana am'izay? Inona ny vahaolana am'izay? Averina any amin'ny faritra ilay fahefana zay efa tany amin'ny faritra, na fahefana ara-politika io, na fahefana ara-bola io, na fahefana ara-toekarena io, na fahefana ara-pitantanana io, de averina any amin'ny faritra de mba mitovitovy ilay fahazahoana tombotsoa. Amin'ny alalan'inona no ahafahana manatateraka an'izay? Amin'ny alalana décentralisation, na province autonome, na état régionaly, na état fédéraly. Zay ihany no ahafahana manatateraka an'izay. Fa tsy am'le zao le centralisme zay mivangongo eto daholo ny fahefana rehetrarehetra. Fa ny any faritra mihinana tsy fihinana. Zay le ngely olona, zay no tsy mampitovy an'ilay. De ino am'izay le zavatra voizina amin'ny réseaux sociaux eo? Misy mamadika ilay fitakin'ilay any amin'ny faritra état fédéral hoe anavakavaka na anilikilika ny eto afovoan-tany. Zay indrindra le izy. Zay le zavatra misy zay. De zay zavatra zay zany efa stratégie neny. Tsy de zay hoe le olana hoe de tsy any fa le marary. Misy roa miralahy eo reta-po. De zaranao mofotopaina. De raha vao tapany vodiny kely ny menao le anankiray de ny vatabeny ny menao ny anankiray tsy maintsy tezitra ny anankiray. Ao ary mety raha fa zay foana ny ataonao no mitaizan'ireo de hitarika fahankalana am'ilay mahazo kely ho alany ty mahazo ngeza ty. Na tiatsika na tsy tiatsika de tsy maintsy ho lasa ho alany io. De ohatran'izay le zavatra mitranga am'izao. Eritrereto nanomboka tany amin'ny taona 1975 zany efa tongilana ohatran'izao ny tombotsoa ny azon'ny faritra sy Tananarivo. 1975 zany hoe efa any amin'ny 50 taona zany. De meteza zany ianao eo am'toeran'le faritra, le olona avy any amin'ny faritra. Nandritra 20 taona de tapo mofo kely foana ny azony. Fa ny mofo ngeza be azony Tananarivo. De mipetraka nefa nanina hoe ny any faritra angy foko afy. Zavatra marina tsy azo lavina zany fa ny majorité ny Tananarivo ange merina. De raha vao mitaky zany ny faritra ka raha vao miteny le tombontsoa ny Tananarivo de ohatrany hoe ao ambadika foana le hoe ay foko merina zany ny tena tenenindreto. Lozika be zany satria merina no majorité eto fa ny faritra foko hafa. Fa le fanjakana fohy be no manao zara vilana. Le constitution tsy mety hovany fa ataony centralisme foana tsy mety hovany mihitsy le izy. Anatin'ny constitution am'izao nge misy décentralisation nge ao e. Raha ino mafisina? Fa iza no nametraka an'izany? Iza no nametraka an'izany? Tsikako. Anao miteny eo mafisina.
nga tsy efa tefana io hatramin'ny androny président Natsiraka nge efa nanao province autonome de iza ndro nandrava le province autonome iza nitondra taoriana Natsiraka Ravalomanana tsy Ravalomanana fa président Zafy ilo de iza nitondra taoriana président Zafy Berina président Natsiraka mbola nisy Ratsirahonana teo de iza amizay nandrava le province autonome iza nandrava le province autonome jereo ny tantara le eto no tsy manaiky alay fametrana le province autonome fametrana ny zavatra voasotry anatin'ny lalapanareny hoe décentralisation io de eo anao amiteny hoe manina rino mafisina efa tonga io efa tao efa tsy ntanterana de iza zany nanamafy anazy eo iza tsisy nanamafy anazy izao fitondrana zao ary tsy manaky mbola io constitution tsisy lananazy io no ampiasainy eko iza zany no tena atsika ampiatra le décentralisation tsisy de zay no mahatonga lay fitakina le fanivandrafitra raha za zany no tonga fitondrana eo tonga de io ndro ampiariko voalohany zavatra tanterako voalohany zany de tonga de le décret nataony Ramanatsoiny tonga de abrogé tonga de verina le budget provincial zay asa voalohany le budget provincial tamin'ny fitondrana dadabe Tsananana ve zany nametrahana izy de rehefa avy eo nabrogé ny général Manatsoa zany hoe inona zany io système hoentiny io ohatrany hoe fédéral tsy hoe resaka fédéral fa le hoe ny province manana ny budget manokana mitovy raha daholo ohatra de raha daholo raha manana budget manokana zareo ndro mitantana ny budget eny tokotena hoe manana raha daholo zany ny province rehetra zany raha ohatra zany hoe manana 3 milliards zany ny province anankiray amin'ny vola rehetrarehetra miditra aminazy de ny 90% iny amin'iny janonany 10% iny miakatra tia Antananarivo zay fa navadika le izy 90% tazominy Antananarivo de zay tiany Antananarivo amenan'le province andro ameny Ianao zao miteny hoe Rajoelina olona tsy nanao tsinitsinina nefa rehefa jerenao nge ny tantara tany amin'ny province nalany Rajoelina be da be raha resaka fahalanina indray no resanao voatetsika ny resaka ny maire ny Antananarivo lany tamin'ny Alabato de zay valy zay valy eny ary tena lana fotoanatsika de matoby amin'ny rina tiako za zany mbola tia nasanao manaraka tsy fantatry ny viny anao afaka fa misy zavatra betsaka na sujet tokony resaditisanao ary mbola tsy tena tsy vita fa nefa manapetra ny fotoanatsika ho an'ny androany amena minitra vitsivitsy maromaro ianao amitinana zay volazantsika teo zay afaka resahana ihany koa momba ny resaka mikasikasinao ngambany andao tompoko fotoana zao tena fototry ny olana na amitsika miteny zao de zavatra anankiroa voalohany ny resaka vintana Madagasikara dia renibintana Alikaosy zanabintana Alimizana zany hoe renibintana zany Sagittaire zanabintana Balance ny mpitondratsika am'izao fotoana lefa mitondra ny vintana ny filoha mitondra ny vintana Alakarabo ary ny président assemblée mitondra ny vintana Asortany président assemblée zany no teneny keto satria io zany no institution atao hoe légal mijoro eo ireo olona roa reo zany mitondra atsika am'izao fotoana iny am'izay zany ny zavatra mitranga lay singa lay Alikaosy afo vintanana Madagasikara arao tsara le 11 octobre ny dinana teny Kianja dia ny vintana Adzozy Gemondro teo zay mamono ny vintana ny filoha Alakarabo zay rano de ny vintana Alakarabo zay rano ndray mifanoto am'le vintana Alikaosy ny Madagasikara arao tsara lizy de le 14 octobre 2025 zay nandraisana ny fahefana ndray de vintana Asortany izay mamono alay vitana Alikaosy any Madagasikara zay afo fa efatra farany
de le zanabintana ny Madagasikara zay alimizana balance indray mifanoto amle vintana ny filohatsika zay alakarabo. De za mitodika amin'ny astrologue sy zay maître spirituel na ésotérika na zay maître spirituel mba omeo anao hoe ny fomba mahana zany olana zany fa za re tompoka de tsy mahita vahaolana. Fa raha mahita vahaolana anareo de mba tenenao fa iaraka anatanteraka le vahaolana fa za nefa manamafy fa 10% ihany ny fahombiazan'le vahaolana ary tsy maharitra. Ny vitan'ny mpitondra sy ny vitan'ny Madagasikara zany amizao de sady mifamona mifanoto. Vitan'ny mpitondra rano mamono an'lay vitan'ny Madagasikara zay afo. De ina ny vokatry zay? Ny vokatry zay de tsy hisy zavatra mandeha amin'ny laoniny eo re tompoko raha vao lecture astrolozika ny hitondratsika azy. Olana mila vahana zay ary vahaolana fototra. Faro mitodika aminareo société secrète fikambanana miafina. Resaka ny exopolitika nareo mahafantatra an'izany. Itsika zao niala ny air ny poisson niditra ny air ny verseau. Fantatra re ny fiovana ao anatin'izay. Efa tapitra ny cycle-ny anareo zay société secrète. Tapitra tamin'iny air ny poisson iny. Fa ny mikimaky rehetrarehetra ataonareo mahakasika na mety hoe anao sorona na tsy fantatra hoe anao inona mahakasika ny ibekonareo alombre ny fanjakana de tsy mireusira tsona amizao air ny verseau zao. Satria maninona les constellations eo amin'ny lanitra mihitsy no tsy mandray an'lay formule ataonareo itsony. Raha tsy afaka 200 taona na 400 taona na 1000 taona ndre zay vao verina ny cycle anareo. Anareo mahay an'izany. Avolenta be zany fahalalana resako zany mety maro ny tsy mahatakatra azy. Fa anareo anatin'ny société secrète de mahatakatra azy. Fantatra re tsara nefa fa izao kiondalana ndalovany Madagasikara zao de kiondalana izay ialany ny fahefana avy any aminareo miverina amin'ny tompotany. Iverina amin'ny mpandalany fombandrazana. Iverina amin'ny tompotany. Ka ozy izy hoe maninona ary raha mba manao passation tsotra tsikany de tsy misy ady tsy misy ramandrika. Satria ao anatin'ny fanomanan'iny mpagnazary de ny fialan'ny fahefana iny any aminareo mandeha verina ty amin'ny tompotany de misy ady ndray andro. Zay ramandrika io na ady 3 andro na ady herinandro. Efa lazaiko teo amin'ny réseaux sociaux zany. Ary maro ny manampahaizana mahatakatra an'izay. Ka azo soroana nefa io loza mety hiatra io. Raha ohatra ka misy fanetretena ao aminareo zay ao amin'ny fikambanana miafina. Soskevitra ny anazany. Fa raha sainatria kosa tsisy fandeferana nareo fa mbola te hibodo ny fahefana io foana dia sanatria mety hisy ramandrika ahatanteraka an'io faminanina nataon'ireo mpagnazary. Zay zavatra roa re zany no olana misy amintsika amin'izao fotoana zao. Miresaka fanendrena olona ao anatin'ny fitondrana dia miodikodina ao anatin'ilay mpikambana ao anatin'ilay fikambanana miafina. Ambarako eto zany. Zay no mahatonga ny hoe voilika zay zay moa zany voilika satria zay tsy fikambanana miafina ka tsisy nazo plasina ministra. Tsisy zay nge mahatonga ny fanagadrana zay sy ny ana rehetrarehetra io. Zay ny ao ambadika le izy. Fa nefa de manana vahaolana antsika afana misoroka zany zavatra rehetrarehetra. Ka eto de misaotra ny journaliste ato amin'ny gazety Basivava zay nanasana manokana nanao an'izao fandarana zao nafako nampita ny zavatra anjara briky zay tokony hoentiko ho atsika vahoaka ho an'ny mpiarabelona ho an'ny mpitondra fanjakana indrindra ho an'ny fitsinjovana ho avy nyty Madagasikara ty sy ny taranaka faranandina. Eto dia mametraka ny veloma mandra-peona mandra-pitafa amintsika rehetra. Sara tompoko.